Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina, toko 1. Avy amiko, Paoly, ity taratasy ity, dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo aty Efeso aho, dia ianareo vahoakan'Andriamanitra sady mpino tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ankalazaina anie ilay Andriamanitra sady Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa nitahy antsika Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra araka ny fanahy masina, ka nataony miray amin'ny Kristy isika sady tonga ponina any an-danitra. Tsy mbola nahary ny tontolo izy, dia efa nifidy antsika iray amin'ny Kristy. Ka ho masina sady tsy hisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika. Noho ny fitiavana antsika, dia natokan'Andriamanitra isika mba ho azy, mba ho tonga zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izany no safidiny sitrapony. Hiderantsika an'Andriamanitra anie ny fahasoavana mamirapiratra izay nomeny antsika maimaimpoana ao amin'ilay zanany malalany. Ny rà na fononjanany no nahazahoantsika ny fanavotany, dia ny fahamelana ny ady soantsika. Izany no nanehoan'Andriamanitra ny are-pahasoavany izay natosany be dia be tamintsika, ka nahazahoantsika fahendrena amam-pahalalana feno. Dia nampahafantaran'Andriamanitra antsika ilay tsiambaratelo ny sitrapony araka ny safidy no heveriny ho tontosaina ao amin'ny zanany. Eny no tanterahiny mandra-pahatonga ny fotoan'andro farany izany tsiambaratelo izany, dia ny ampivondrona ny zavatra rehetra, ny any an-danitra sy ny eto an-tany, ao amin'ny Kristy filoha tokana. Tafaray amin'ny Kristy izahay ka tonga anjara lovan'Andriamanitra, satria natokany raha teo izahay, fa izany no fandaharan'ilay manao ny zavatra rehetra araka izay efa nokasainy ny sitrapony. Hideranay an'Andriamanitra be voninahitra ny izany, satria izahay no nanantena voalohany an'i Kristy. Tafaray amin'ny Kristy koa ianareo, satria efa renareo ilay hafatra mari-potitra, izany hoe ny vaovao mahafaly izay nitondra ny famonjena taminareo, ary efa ninonareo i Kristy. Ka dia nasiana tombokase mahafananan'Andriamanitra ianareo tamin'ny nanomezana anareo ny fanahy masina izay nampanantenaina. Io fanahy masina io no antoka ahazoantsika ny lova natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany, mba ahatanteraka ny fanavotana ireo olona natao mba ho fananan'Andriamanitra. Hiderantsika ny voninahitr'Andriamanitra izany. Noho izany, efa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra aho, dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo. Mahatsiaro anareo aho amin'ny fivavahako, ka mangataka amin'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika, dia amin'ilay Ray be voninahitra, mba hanomezana anareo ny fanahy masina izay mampahendra anareo sy manambara an'Andriamanitra aminareo, ka ahalalanareo azy tokoa. Mangataka aho ny anokafan'Andriamanitra ny sainareo handray ny fahazavany, mba ahafantaranareo ny fanantenana ny antsoin'Andriamanitra anareo, sy ahafantaranareo ny haren'ny voninahiny ary ny lova izay natokany ho an'ny vahoakany, ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy ny pampana tokoa izay anasoavana antsika mpino, araka ny fiasany tsy hay tohaina sy mahery vaika. Izany hery izany dia nampiasain'Andriamanitra
tamin'ny nananganana an'i Kristy ho velona avy tany amin'ny maty, ary tamin'ny nampipetrahana azy eo ankavanana any an-danitra. Any i Kristy dia ambony lavitra noho ny fahanapahana sy fahefana ary hery sy fanjakana rehetra eny anabakabaka. Any izy ambony lavitra noho ny anaram-boninahitra rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Fa napetrak'Andriamanitra eo ambany tongotry Kristy ny zavatra rehetra, ary Kristy dia nomen'Andriamanitra ny fiangonana ho filoha fara-tampony. Ny fiangonana no tenan'i Kristy sady eniky ny hafenoana omeny Kristy izay manerana ny zavatra rehetra. Hatrizay, hatrizay.